tiako be ianao Jesosy dia tsy misy asaraka aminao isan'andro. Amen. Raha mety andaontsika hitsangana hivavaka ame voninahitra azy satria izy ary navita na fony ainy teo ambony azy fijaliana no famonjena asy anao dia tsika koa mendrika ny hoe hitsangana ame voninahitra azy satria izy ilay aritra izay hivavaka tsika ary. Andriamanitra avy indrindra, Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra feno fahatsarana, loharanon'ny fiainana ianao Andriamanitra. Jesosy eo androany dia te hideranao zahay satria mahagaga loatra ny fitondranao sy ny fitarianao, mahagaga loatra ny zavatra ataonao ny fiainana isan'andro. Misaotra Jesosy fa ny zavatra azo ny antoka dia izao hoe tsy hoe voatononay ambavaka hatramin'ny sekondra sy minitra nandritra n'iny herinandro iny, kanefa tao anatin'izay herinandro izay tsapanay hoe teo foana ianao. Naneo ianao fa omaly tsy miova ary mandrakizay. Ianao ilay fahatsarana tapitrohatra. Naseho anao fa tena miadidi ny ankohonanao ianao, miadidi ny zanakao ianao. Dia izay rehetra Andriamanitra, efa vavolombelona izany sahady. Satria tsapanay hoe tsy afaka ny andeha irery izahay raha tsy misy anao Kristy. Tsy afaka ny anao ninninina izahay Jesosy raha tsy ianao no mialoha sy mitarika anay, raha tsy ianao no mamatsy sy mitantana anay tsiraray avy. Ankehitriny Jesosy dia tsy ezaka izahay Andriamanitra, tsy ampiasa ny herinay mihitsy izahay Andriamanitra, fa tena hoe andeha mifankatoavana anao fotsiny. Dia izay hitondranao Andriamanitra, izay no fantatray fa lalana tsara indrindra, satria tsy mba diso kajy ny Andriamanitra ay. Satria fantatray fa isan'andro ianao dia te hahita ny fiovam-ponay ho amin'ny tsara kokoa foana. Dia androany Jesosy, vonin'izay ny hanomehany izany fanomezana izany hoe fo manaiky ny ovain'ny teninao. Misaotra anao izay tompony amin'ny ankohonanay tsiraray avy. Misaotra ny amin'ny fanompona izay anirahanao nay tsiraray avy. Misaotra ny amin'ny teninao izay arotsaka ho fananganana nay isan'andro. Misaotra ny amin'ny fanitsinao sy ny fanamboaranao ny fisainana, ny fiteny, ny fijery, ny fijoro ihany koa Andriamanitra, mba anananay antoka fa tena maneho anao marina izahay. Aoka ho membonahitra ny amin'ny fisiana tsiraray avy ny mahay anao Jesosy, satria ianao no efa hatrizay tompo raiso an-tanana ny momba anay sy mikasika anay Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'izay zavatra tsy maintsy hatrehanay, satria fantatray fa hamolavolanay ho tonga olombanina tena maneho anao zany Andriamanitra, ahafahany toetranay tena hoe manambara fa ianao ny Kristy velona eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Misaotra Jesosy fa tsara ianao, misaotra fa fitiavana ianao, misaotra fa avo indrindra ianao, misaotra fa tsy misy afaka milahatra aminao Jesosy. Dia ankehitriny tarizy amin'ny alalan'ny fanainao masina, aoka ny fanainao masina anao meno ny tsiraray avy eto amin'ity fitoerana ity. Tsisy na iray ary ho tarihan'ny fisainana, na ho tarihan'ny nofo, na ho tarihan'ny fahaiza-manaony, na ho tarihan'ny fahalalany, fa izay rehetra Andriamanitra dia naika hoentinao fanahy masina eo amin'ny toerana izay tian'ilay ray ahitana any tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy, misaotra. Ataontsika rehetra hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny teboka rehetra izay efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Hisaory amin'ny antsipiriany. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao, misaotra Jesosy ny amin'ny fitarianao, misaotra Jesosy ny amin'ny fanambaranao, misaotra Jesosy ny amin'ny famatsianao amin'ny teny, misaotra Jesosy fa Andriamanitra tsy mba manadino anay mihitsy ianao, misaotra Jesosy fa na dia tahaka ny ahoana ny toe-pahasalamanay dia eo foana ianao vonona ny hamatsy teny ao anatin'ny sofinay mba hahafahanay anisan'ny olona tafajoro ho vavolombelon'ny fahatsaranao Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa na dia indraindray ary izahay ohatrany tsy manam-pasahiana sady indraindray izay tady menatra ny amin'ny fijoroana, fa ianao Andriamanitra dia eo mbola mandefa fanainao masina, mampianatra anay, mananatra anay, manitsy anay, mampahery anay Andriamanitra. Misaotra fa ny teninao dia tsy mety lany daty izany ny teninao Andriamanitra, dia mampatsiahina mandrakariva fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Aleloia. Ary tahaka ny sabatra roa alela Jesosy eo, ianao mihitsy nefa ny teny fa ny tany sy ny lanitra ho levona, fa ny teny mpitiavanao Jesosy ao am-ponay dia tsy ho levona mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy. Aleluia. Amen. Amen. Fiadanan'ny tompo amintsika rehetra dia raha sitraka ao tonoa ny fiadanan'i Jesosy ho an'ny olona eo akaikinao, eo aloha eo aoriana, ny mpiara-manompo rehetra. Fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy. Aleluia. Ny afantarana fa eo Jesosy dia satria feno fitiavana eo. Tsy hoe feno tenin'Andriamanitra misoratra eny amin'ny rindrina, fa feno olona afaka maneho fitiavana satria izay ny identitéan'Andriamanitra. Aleluia. Salamo fa 10:100 andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Salamo 145 andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Raha sitraka ireo dia ndoe raha antsika rehetra mamaky izany ho voninahitra Jesosy. Aleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
anandratra anao ao. Ry Andriamanitra mpanjakako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay tory. Ankalazanao isan'andro aho sy idery ny anaranao mandrakizay tory. Lehibe Jehovah ka tokony iteranay indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay mandiby azy sy anambara ny asanao lehibe. Ny laza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no sainitsainiko. Ny heri ny asanao mahatahotra no ho tenen'ny olona ary ny fahalehibiazanao no ho lazaiko. Anonona ny fahatsiarovana ny aben'ny fahatsaranao izy sy ioby ny fahamarinanao. Mamindra fo sy miantra Jehovah. Maharo-po sady be famindram-po izy. Amen. Halleluja. Jesosy misaotranao satria marina tokoa izany teninao izany hoe ilay mamindra fo aminay foana dia ianao Kristy. Ilay miatra amin'ny fotoana rehetra, miantra amin'ny fotoana rehetra dia ianao Jesosy. Miaritra mafy indrindra ianao ho famonjena sy ho fananganana anay. Misaotra ray fa tena fitiavana tokoa ianao Jesosy. Ohatra tsara indrindra ho anay ianao, fa tsy hoe ohatra fotsiny fa tompon'ny fiainanay ianao sady mpanjaka ny fiainanay ianao. Atoloro ny tenanao androany. Tsika rehetra andao hanolotra ny tenantsika indray ho an'i Jesosy. Amafisy ny fanolorana ny tena manaova indray toko-pitiavana eo mason'Andriamanitra androany. Anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Lazao mihitsy hoe Jesosy ianao ny tiako indrindra, ianao ny tiako hameno anahy, ianao ny tiako hitarika Andriamanitra. Mety indraindray Jesosy tsy haiko ny miteny, tsy haiko ny mavesatra be ny teny koatra ny hoe mbola tsy zatra an'izany fa misaotra fa manana pasiansa ny amin'ny fianarako ny miteny an'izany hoe tiako be ianao Jesosy ary tsy ho foko mandrakizay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka. Alleluia. Amen. Ho an'izay tia an'Andriamanitra dia tsika hitehaka mafy ho voninahitr'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Tsika tsy hanalan'ny fifantohantsika amin'ny Jesosy Kristy dia nao ny fontsika ataovy azo antoka ny fonao hoe miombona amin'ny Jesosy androany. Amen. Jesosy Kristy eto indray izahay androany hiaona aminao. Eto izahay Jesosy Kristy hiombona aminao androany. Oka ny fony tsirairay avy androany Jesosy Kristy ahitanao hiaona aminao. Tsy ahita olona Jesosy tsy ahita, tsy handeha amin'ny fahazarana fa tena hiaona aminao Jesosy Kristy. Dia ny fotoana toy izao Jesosy dia fotoana koa hiomananay Jesosy ho an'ny mandrakizay anamboaranay ny fiainam-panahinay, anitsianao izay mbola mila ahitsy aty anatinay tsirairay avy mba ho olona araky ny fonao, olona mety aminao Jesosy Kristy. Dia fotoananao Jesosy Kristy ny androany oka ameno an'izao fotoana izao ianao Jesosy. Miumanao aminy mandrakizaiko ao fefamiandriaya lay toerana andaony ety ao dia tonga ilay fotoana iray aneno ilay trompetra farany. Tao ataontsika hoe miomanao amin'ny mandrakizay. Miomanao aminy mandrakizaiko ao fefamiandriaya lay toerana andaony ety ao ho tonga ilay fotoana iray izao tontolo izao itsena ny famonjea ahita ny tavanya dia vonona hiakatra
itsenany mpapakatra hoany Mandraky kwa rehefa miandriaya lai toerana ataony etia tonga ilay fotony iray ameny ilay trompetra farany Namasitena ao Otokana uanao Afoko ireo ratsy fanao Sy izao tontolo izao Itsenany mpamonjy ao Ahitany tavany ao Itsenany mpapakatra hoany amina Anamasitena ao Otokana hoanao Afoko ireo ratsy fanao Izao tontolo izao Itsenany mpamonjy ao Ahitany tavany ao Devonona iakatra Itsenany mpapakatra hoany amina Anamasitena ao Votokana hoanao Afoko ireo ratsy fanao Izao tontolo izao Itsenany mpamonjy ao Ahitany tavany ao Devononao iakatra Itsenany mpapakatra hoany amin'iray oka Jesosy tsy hohira fotsiny zany Jesosy fa tena ho fiainanay marina hoe ho voniny zay Jesosy hitsenanao rehefa tonga ianao eny amin'ny raha an-lanitra dia oka ny fitafiana tsirairay avy fitafiana madio mendrika hitsenanao oka ny fiainanay Jesosy Kristy ho fiainana masina ankasitrahanao dia zany Jesosy ny antony nilazainay hoe anamasy teny zay anomana ny aminay Jesosy Kristy satria fotoana tena sarobidy ary fotoana tena zany no mamindrindra dia ilay iaonanay aminao ilay ifankahitantsika Jesosy Kristy dia manamasina ny aminay zay satria ianao Jesosy ilay masina ianao ilay masina Yanao, yanao, tumpo tistu anao, masin yanao, yanao, terawanao. Teso irao zany masiny anao masiny yanao yanao tumbo tsisto anao masiny Mandeha,
eo akaikinao ny mapety anay Jesosy, eo aminao ny tena tsara indrindra Jesosy, eo le tena toerana mety aminay tsirairay avy. Aoka izao fotoana izao fanay masina tena hoenika anao, aoka izao fotoana izao fanay masina tena hofenanao, dia aoka koa izay tsirairay avy tsy mijery fotsy fa tena hoe hofenanao fanay masina. Avy mameno tanteraka faetianao, tsy ho feno zavatra fa afa-tsy ianao, hitondra ilay fiainanao, tompo ao anatiko ao. Fanay masino mamiko indrindry anao. Lazao zany hoe avy mameno, avy mameno tanteraka faetianao, tsy ho feno zavatra fa afa-tsy ianao, hitondra fiainana, tompo ao anatiko ao. Fanay masino mamiko indrindry anao. Ndao lazatsika hoe fanay masino tonga soetro ianao. Fanay masino tonga soetro ianao,
Mafy hoan'Andriamanitra rery ihany. Halleluja. Tovy mafy ny tiako ho an' Jesosy dia manasanao azo toerana tompoko azafady. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia manana fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy hijory vavolombelona satria tena miendrika an'i Jesosy ny voninahitra. Narary zany satria misy zavatra ohatry ny voto tato amin'ny nonoko tato tamin'ny tsy tamin'ny sabotsy teo dia tsy tamin'ny sabotsy heriny teo fa tamin'ny sabotsy talohan'izay dia nanomboka alakamisy ilay izy dia zoma dia tena hoe narary tena narary ilay izy dia ohatry ny hoe mivonto dia voakasiana ilay izy dia tena marary dia tamin'izay ary tena tsy nanao soutien mihitsy satria tena hoe marary ilay izy. Dia niteneniko ny vadiko hoe ohatry misy zavatra marary ho any nongo dia rehefa dia hoy izy hoe potserina nge dia rehefa potserina ilay izy dia raha mivoaka tao anatin'ilay izy dia ohatry ny taitra kely aloha za tamin'ny voalohany dia hoy izy dia tsy haiko hoe azonareo ve ilay zavatra nitranga taminazy satria ohatry ny hoe tonga dia ny saiko izany tonga dia lasa lavitra be hoe tena aniny ity dia hoe tsy maintsy mamonjy fandraisana aho zany dia marary be ary satria tena lasa nilako ray manontolo iny tena tsy zakako mihitsy tsy maintsy mamonjy fandraisana aho za ra-pitso fa fantatro hoe sitrahan'i Jesosy any amin'ny fandraisana io dia tsy niteniteny tamin'ny olona mihitsy satria ny ao aminay rehefa ohatry ny hoe tenenao ohatr'izany dia nareo mba manatona dokotera nefa izay ohatry ny hoe tsy dia tena le hoe manatona dokotera reny dia tonga ny asabotsy dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa vita amin'ny fandraisana teto tsy naninona tsony le nono tena tonga dia miala amin'ny fivotosana dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy dia ny anankiray indray nisy toe-po tsy nieritreretiko nananana mihitsiny fa tena hoe Jesosy nametraka ny zavatra novain'i Jesosy zany izay moa ilay mivarotra dia nisy
misy tsena zay zany tena ohatrany hoe fa ela be ataoko hoe 3 ans passé zany a tena ohatrany hoe tena tianay be mihitsy le place le tsena n'le olona de nisy taona tamin'izany tena hoe aratsy haiko tsony hoe mpamosavy ve sahina filazan'izany hoe io tsena io a tsy ho azontsika mihitsy io raha tsy maty mihitsy ngambana io raha matoa io tsy ho azontsika mihitsy io tsena io satria zanak'le olona tena hoe maditra be dia mety hoe ho amidiny le zanany io fa tia revirevy be le zanany dia ho amidiny io tsena io zavatra nitranga nefany a tsy zay fa tamin'iny taona iny a maty daholo ny zanak'le ramatoa dia gaga be zay a dia nisy fotoana aloha zahay efa niteny tamin'le madama hoe tiako a raha mba ho faiko io tsenanao io dia ny aho izy ny tsenako tsy ho fainy zany dia tonga ny janvier a dia gaga be zay satria tonga dia nisy olona mivarotra zay rehefa tsy misokatra le olona dia manokatra mamelatra entana eo amin'le tsenan'le olona zay dia gaga be zay fa nisy olona tonga dia mivarotra teo amin'le plasy rehefa vao tsy misokatra zany le olona dia hoe efa lasanay ty tseny ty ozy izy le olona dia ohatra ny taitra kely zany ny tao anatinao hoe ahoana koa ary zany dia tsy mba misy fifampiresahana mihitsy ve hoe namidiko le tsena na ahoana dia za moa rehefa isan'andro dia zay foana mivavaka ataoko hoe jesosy zay tokony ho anahy dia omeo anahy androany fa zay tsy tokony na tiako ary ka tsy tokony ntsoanahy dia aza omena anahy androany satria zay le mivarotra koa ty mitsy niteneniko amin'ny pasteur teo misy toe-po ohatrany hoe miala zany indraindray ohatrany hoe efa manontany zavatra be dia be ao aminao le olona dia tampotampoka le olona tsy ao aminao mividy fa lasa any amin'ny olo-kafa indray mividy an'le izy dia zay toe-po zay zany tena hoe angatahako amin'ny jesosy foana isan'andro hoe rehefa tsy anahy zany iny dia faly foana na dia malafo ary le olona dia zay toe-po zay koa zao tena ohatrany hoe malafo le olona dia lasa za indray misaotra an' jesosy misaotra jesosy fa nalafo ry zareo dia tamin'izay dia lafo zany le tsena dia tampotampoka teo indray nefany dia hoe tsy zakan'le olona ho nividin'le tsena fa tsy lafo indray le tsena fa mbola mitady client indray ho nividy an'le tsena dia ny zavatra anankiray tao anatin'le izy zay rery noho tsy nitenenan'le olona hoe zay rery ny tsy hivarotana an'le tsena dia sisio ndresaka zany hoe fa amidy le tsena zao hoe ny olona rehetra fa nitenena hoe fa maninona tsy miinsiste aminazy nareo satria nareo mihitsy ny tena mety amin'io place io dia zay nefany zay mihitsy ny tsy omena an'le tsena dia za zany misaotra an'Andriamanitra foana hoe jesosy rehefa omenao anay io dia omeo anay fa rehefa tsy omenao anay io dia zay zany dia tena mifanindry tamin'le nisy an'le ranadana azo tsena iny teto dia tena ohatrany hoe zay toe-po zay zany ohatrany hoe faly be mihitsy tamin'iny ohatrany hoe zany nahazo an'le tsena satria le izy tena mifanindry tamin'iny mihitsy le ohatrany hoe azo an'le tsena ve zay sa tsy azo an'le tsena ve zay fa le ranada iny nahazo tsena izy dia ohatrany hoe zany nahazo an'le tsena tery ambony tery tena hoe alleloia tena misaotra jesosy fa nahazo tsena izy sy ohatran'izany dia tena hoe tena le toe-po tao anatin'le izy zany tena hoe niova mihitsy ny tao anatiko hoe tsy narary fo tsy hoe fa manina koa ary iny nahazo tsena nefa zay tsy nahazo an'le tsena nefa ohatrany hoe raha jerena maha-olombelona tena hoe zay mihitsy ny tokony mahazo an'le tsena dia tena hoe nisy zavatra novain' jesosy tao anaty dia ny anankiray dia le manodidina anay teo amin'le mifanakaikikaiky anay tao eo mantsy le tsena hoe rehefa misy tsy misokatra dia zay foana anay satria ny tsena anay teritery kely dia manokatra tsena eny amin'ny tsenan'olona eny zay dia ny olona zany tena ohatrany hoe misy fialonana zany satria tena hoe voninahitra ho an' jesosy fa tena hoe tahin'Andriamanitra zay dia ohatrany hoe aza menan-tsena ireo fa tonga dia miteny olo-kafa any izy hoe nareo mivarotra eto fa aza menan-tsena eo zany ireo fa tsy mila mamelamelatra etany eo anany io zany fa tena porofony jesosy ary reto tena porofony jesosy hoe na hitery kely io ary dia tena hoe eo ny tahiko anao dia tena hoe tena gaga ny olona ohatrany hoe raha hoe mpanao fanafody zany dia manao zavatra mihitsy nga mandreto satria tena hoe tsy saison morte zany anay ny tsenanay fa tena hoe voninahitra ho an' jesosy dia tena te-apahera hoe na aiza toerana mametrahan' jesosy anao dia akasitrao fa tena hoe zay mety amin'i jesosy zany dia eo mety aminao fa aza mieritreritra zavatra lavitra be hoe tsy maintsy ry aho vao zao na tsy maintsy ry aho vao zao fa tena hoe
eo amin'i jesosy ihany misy antsika dia faly foana tsika rehefa eo ny toerana mety amintsika zay no tsika tiaka amafoan jesosy a mandroso tompoko paster tahiny jesosy daholo tompoko amerina ny voninahitra amin'i jesosy fa tena hoe mahatoky sy marina izy nisy fotoana nijoro vavolombelona mahakasika an'le fianaran'le zanakay vavy evo dia le hoe le projet a 3 mois nanomanana anazy dia une semaine avant les présentations les projets zany a bloqué foana zany izy ohatrany hoe tsy nisokatra mihitsiny dia une semaine avant ny présentation les projets a noentina mbavaka izy dia tena hoe ohatra nisokatra ny sainy dia ny talata zany zay dia ny zoma izy a ny passé correcteur dia hoe vas-y fonce fa tena zay mihitsy le izy dia nanao le izy dia talatan'iny zany présentena le projet dia nanokatra mail le mpampianatra ny latsinainy hoe il faut absolument hoe tonga ao amin'le toerana zany ianao a amin'ny sivy sasany dia nefany izy a niantso anahy zany hoe vita daholo ny zavatra rehetra ozy izy dia ny talatany io zany izy le tokony tonga amin'ny sivy sasany niantso anahy izy sady nygogogony tomany hoe il est 9h37 ozy izy a zahako zao vao taitra dia andana ho tonga dia hoetony entana dia andana makany ampianarana fa aza manao ninina fa présente fa hitondram-bavaka zay dia natsona daholo indray ny ekipe andao hitondram-bavaka fa misy an'izao dia nandeha iny journée iny dia ny ariva izy zany dia nitomany ny antso anay hoe je t'avoue izy fa ça n'a pas été dia hoe efa natao ny zavatra rehetra efa noentina mbavaka fa aleo an jesosy fa manaova pisy fotsiny dia zay fa andao hisaotra an jesosy fotsiny dia niandry résultat dia zao moa za zany vao afaka confirmer fa voninahitra ho an jesosy a fa afaka valider le semestre any a sady a les résultats zany a entre ny très bien et excellent dia voninahitra ho an'Andriamanitra be dia vavolombelona anankiray koa ny zanakay vavy matoa izy moa en alternance zany dia tao amin'le entreprise nesany zany a miaraka misakafo zareo amin'ny atoandro dia niteny zany le olona tao amin'ny entreprise io hoe misy zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra le izy fa tsy teneniko dia natahotra be izy zany nandre an'izay dia ahoana ozy izy no ataoko toy izay hoentina mbavaka fa rehefa tiany jesosy esorinao ianao dia miala moa rehefa tsy anina zany dia mivavaka ao aloha mipetraka tsara eo aloha dia izy zany nefa tsy ampé foana dia hoe mijanona eo satria sarotra be le mitady azy dia rehefa avy eo nisy fotoana izy nahita azy dia mipostule dia ohatrany hoe nety tamin'le olona zany dia tonga zany izy dia ohatrany hoe maika be ohatrany hoe sura be hoe ho azon'le izy dia ohatrany niteny tamin'le secrétaire zany izy hoe tsy alaizy mihitsy atao mifesanato dia bon raha zay arosy izy dia ampianiko amin'ny patron ianao dia tu vas lui dire ce que t'en penses dia nandeha tao dia avy eo zany le patron teny hoe dans 2 semaines zany ianao miala eto dia za zany ohatr'izany lohako hoe tsisy asa miandry izy nefa niala eo dia ahoana indray ary zany dia nefany rehefa avy eo ny apitsiny iny dia ozy izy le patron c'est pas la peine ozy izy hoe miandry 2 semaines tsika fa afaka apitso ianao dia mandeha dia vao maika zany natahotra be dia aza matahotra ozy izy le zanako indray mampahery anahy fa mahatoky jesosy dia voninahitra ho an jesosy fa niala izy ny jeudi zany hoe vita nesorony zany ny jeudi dia mardi an'iny izy embauché le asa tena tiany be dia voninahitra ho an jesosy beka andaotsika hitsangana andaotsika merina ny voninahitra anipo ny voninahitra any amin' jesosy aoka tsy hotazomintsika na dia kely akory ary ny ataontsika hoe endrika succès fahombiazana zavatra nety fa araka le tenyilay efa ampianarina antsika foana hoe ny loolona 720 isaky misy voninahitra dia manipo ny satry voninahitra
tsy hitazona an'izanytsika fa ndaontsika merina an'izany any amin'i jesosy sandrato ny tananao dia avereno any amin'i jesosy ny dera sy ny lazara ny voninahitra amin'izay rehetra efa nataony a teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ray amin'ny anaran'i jesosy a ndreto izay manome voninahitra anao misaotra jesosy a tonga dia atsipinay averinay any aminao jesosy ny dera sy ny lazara ny voninahitra fa ao anatin'ireny toejavatra ireny tsy tianao izay hiankina amin'ny fahaizanay tsy tianao izay hieritreritra fa efa nanao zavatra fa asianao zavatra ohatrany hoe tsy mampahazoaina zany mba tonga ny fiankinanay aminao a amin'ny fotoana rehetrarehetra misaotra jesosy fa rehefa miantoraka aminao zahay dia mampiseho ny voninahitra ao ianao a ary tsy tianao izay atsapa fa noho ny ezakainy mahatonga an'izany a fa noho ianao rery any misaotra jesosy ny amin'ny fianaran'ny zanaka pasteur vololona anankiroa sy ny amin'ny asany a misaotra ny amin'ny fitahinao sy ny programanao eo amin'ny fiainana izay tsy azo ny saina eritreretina fa noho ianao a ianao ihany natonga an'izany misaotra ny amin'ny vavolombelona teo amin'ny fiainany tatyrotsy koa jesosy tamin'ny fanasitranana ny nono a izay namoaka raha tao anatin'ny communion rehefa tao anatin'ny fotoanany communion dia tao aorianan'izany dia nitsahatra ny fanaintainana ary tsy narary intsony misaotra ihany koa jesosy ny amin'ny fanasitranana ny toe-ponay tsirairay avy tsy hialona tsy hanozona fa hifaly ny amin'ny fahombiazan'ny sasany ahitena hoe ankasitraka anao ny amin'ny témoignage eo amin'ny fiainan'ny sasany misaotra jesosy a fa ianao no manamboatra ny toe-ponay tsirairay avy amin'ny alalan'ny teny a marina izay omenao anay ary misaotra ihany koa fa ny fahombiazanay jesosy tsy eo amin'ny angezan'ny toerana tsy eo amin'ny toerana izay mety aminay tsirairay avy fa eo amin'ny toerana izay mampahazoaina anao eo amin'ny toerana izay ametrahanao anay tsirairay avy tsy tianao izay hiankina amin'ny angezan'ny toerana tsy tianao izay hiankina amin'ny zavatra izay mampahazoaina anay fa eo amin'izay mety aminao misaotra jesosy amin'ny lalana izay hitarihanao anay a ary androany izay dia mamerina aingana ny voninahitra any aminao misandrata ray amin'ny anaran'i jesosy ary isorako anao koa jesosy ny vavolombelona izay ataonao amin'ny olona izay tonga eto a mety hoe menatra izy ireo mety hoe mbola tsy samijoro izy ireo fa te hankasitraka anao izay amin'ny anaran'i jesosy a omem-boninahitra mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i jesosy amen amin'ny anaran'i jesosy a tsika rehetra hiaranao hoe amen andao tsika hitehaka mafy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra alleloia miarabantsika tsiraray avy indray amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo a ary manonona ny fiadanan'i jesosy a eo amin'ny fiainantsika tena hoe kaikinao a velona jesosy hoe a mahagaga izy hoe a miasa foana izy hoe amen tao angetaeta an'Andriamanitra tsika angetaeta ny andre teny avy amin'Andriamanitra ary angetaeta andre ny feo an'Andriamanitra ao amin'ilay teny amen sandrato ny tananao dia sakafo an jesosy mifonao a taovy misy etaeta vaovao anatin'izao famaranana ny herinandro famaranana ny volana février zao raha amin'ny anaran'i jesosy a mame voninahitra anao zay ary mankasitraka anao a tonga soa amin'ny famaranana ny herinandro sy ny famaranana ny volana ny fonay dia mangetaetanao a mangetaeta teny a avy aminao mangetaeta ny andre ny feo avy aminao izay akasika ny fony tsiraray avy amin'ny anara maherin' jesosy kristy verina masa sy manan-kera avy nazareta amen atsika hitiaka mafitsara ho an' jesosy a maza ho toerana vetivety ary ny loha hevitra nomeny tompo antsika androany a dia nampitondrina lohateny hoe mandeha miaraka amin'Andriamanitra ao anaty fivavahana isan'andro mandeha miaraka amin'Andriamanitra ao anaty fivavahana isan'andro Matthieu toko fahinina amby roapolo andiny faharoa amby efapolo zao voalaza amin'ny Matthieu 26:42 mahatonga antsika omeny tompo lohateny a satria ny fiarahantsika aminy a dia arak'izay hitiavany azy fa tsy arak'izay eritreretintsika mandresy lahatra atsika ary misy fotoana anerentsika an'Andriamanitra rentsika ilay vavolombelona teo fa sady efa nahilika le tsena efa toerana tsy zarizary no ivarotana fa porifon'Andriamanitra fa tsy ny alehibe ny tsena le izy a fa ny alehibe n'le Andriamanitra matoky eo ambadiky le fanekena ary na ongotana koa ary le tsena dia mbola andeha eo tena kaikinao a tsy miankina amina zavatra le izy hoe a fa miankina amin'Andriamanitra hoe
zao ny voalazany teny ao amin'io verset eo aminaran'i Jesosy dia nandeha fanondrony Jesosy ka nivavaka hoe raiko raha tsy azo isorony ity fa tsy maintsy hosotroko dia aoka ny sitraponao no atao. Jereo tsara le teny hoe nandeha fanondrony izy ka nivavaka. Avy reny hoe sady mandeha no mivavaka hoe. Mampatsiaro ny tompo anatin'izao famaranana mois de février zao hiditra mois de mars atao feno ny vesatry ny fandresen-dahatra ny anatinao tsy hainga anao na inona raha tsy vita vavaka. Misy taona mety mandeha le izy fa misy farany io. Ny tômôbilina zao vao farany teo na andela izy efa tsy mandeha tsony ny alternateur. Batery samy azony. Fa te ilaza aminao fa tsy batery ny azona ny lisy fa tanan'Andriamanitra. Fa raha ny tokony ho izy mécaniquement tokony efa ampanina tany akodaoda tany. Ohatr'izay mihitsy ny fiainam-panahin'ny olona, ohatry ny tsy mivavaka dia ohatry ny misy vokatra fa ny efa rahan'ny io lobaty. Ary raha tsy lobaty ao an-tranonao io dia lobaty any amin'ny toerana atao hoe ankodaoda, lalana makany Batondrazaka. Alleluia. Possible atreto zany ohatry ny mety le sady tsy mivavaka nefa mandeha izy. Tena milaza aminao fa ohatry ny mety le izy fa Jesosy ny teny. Tsy mety ozy izy raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Luc 18:1. Isika dia tsy tokony hiainga raha tsy vita vavaka. Ary isika dia tokony hanampahatsapana ny vavaka eny an-dalana. Ary isika dia tokony hatsiaro hivavaka rehefa tonga soa. Aloha miainga eny an-dalana rehefa tonga. Rehefa tonga ny amin'ny toerana indray ianao, eo indray ianao no miainga, mivavaka indray dia ohatr'izay hatrany. Izay le fiombonana ara-pifampiresahana tokony ho volenao miaraka amin'Andriamanitra. Communion conversationnelle. Amin'ny alalan'ny fifampiresahanao matetika amin'ny tompo no mampitombo ny fifandraisanam-po eo aminao sy ny tompo. Eto zany tsy miresaka ny amin'ny asarotry ny lalana fa miresaka ny amin'ny amamy fifampiresahanao amin'Andriamanitra. Tsy resaka ny amin'ny alehiben'ny obstacle mety mampatahotra fa iresaka aminao ny amin'ny amamy fifampiresahanao amin'Andriamanitra, na ho mora ny lalana na ho maivana ny obstacle, atao feno ny fandraisan-dahatra ao anatinao hoe za tsy maintsy miresaka amin'ny Jesosiko. Amen. Discipline navavaka le izy. Tsy hoe mipetraka ho azy zany rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao. Ny disciple dia misy discipline napetraky ny maître. Ary ny maître miaina an'le izy dia mampiampita an'le izy dia ianao mpanaradia tokony hanaiky an'le izy ihany koa. Anisan'ny discipline ny fiainam-bavaka. Tsy disciple ianao raha tsy mahafehy amin'ny alalan'ny vokatry ny fanahy atao hoe fahononam-po na fifehezan-tena na fifehezam-po, maîtrise de soi, maîtrise de choix. Raha vao tsy manana an'izay ianao dia baranahana le fiainam-panahy, disciple le anarana fa discipline tsy mipetraka. Mila mifetena isika fefa akaiky ny fiafarany zavatra rehetra. Tsy possible mitsoka ny trompetra maneno ny feon'ny arkanjely vao tafavavaka ianao. Raha vao tsy tafapetraka mialoha izay fahazarana tsara izay tsy rehefa mikoropaka ianao vao tafanao an'ilay izy. Fantatrao ve ny réaction-ny olona mpiteny ratsy rehefa accidenté fiara? Tafiantso Jesosy hoe mba tonga dia malefasy lavitra be ny sainao hoe mpiteny ratsy marina tandroarivo, iny misy accident, ray seconde sisa. Za tsy mihino Jesosy no antsony eo, tsy haiko aloha. Satria lefa mahazatra azy ihany tonga dia mivoaka rehefa piretina izy. Izay no mahatonga anao tokony ho zatra miantso an' Jesosy. Daniela 9:1 amin'ny anaran'ny tompo. Intelo isan'andro no nandohalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'ny Andriamanina Daniela, satria fanao ny hatramin'ny taloha zany. Anisan'le resahako eto androany tsy ianao manomboka manana fiainam-bavaka fa ianao manohy an'le izy ambara-pahatonga ny amin'ny rao amin'ny lanitra ny tompo. Tena kaikinao tsy ianao mavitrika manomboka hoe fa ianao mazoto manohy hoe. Ny problema mantsy mahainao zany teny zany tsika dia raha alina vavaka adiny 5.
dia tonga ndray rapisy dia manjavina ndray le fiainam-bavaka dia misy torotena ohatran'izao indray amin'ny herinandro moa dia endray dia vavaka dia nyenina miakatra tendrombohitra mihitsy tsy izay loatra fa lenao manohy an'ilay fifampiresahanao amin'Andriamanitra mandritry ny androm-piainanao. Izy io Daniel io jiosy andefo babo nalaina avy tany Jerosalema dia netiny Nebozaradana ho an'ny Nebokadnezara ho an'ny Babilôna. Rehefa tonga tany dia izay le hoe any amin'izay hitondran'Andriamanitra anao dia amiratra any ianao. Ohatra ny tabouret kely mampime kely amin'ny faniliam-pivaritra no metrahana anao fa ianao namiratra. Tena kaikinao any amin'izay hitondran'Andriamanitra anao hoe any ianao afaka mamiratra hoe. Ainareo ve no mahatonga ny olona mamiratra satria mazava izy. Inona ny mampazava azy io Jesosy raha tsara ny masonao sy ny fijerinao dia azava ny tenanao. Tsy miankina amin'ny toerana fa miankina amin'ny masonao. Io Daniel io rehefa nifantoka tamin'Andriamanitra izy nijoro ho an'Andriamanitra dia nasandratra Andriamanitra izy satria nanetry tena. Io Daniel io dia anisan'ny mpitondra sy mpanapaka faratapiny tao aoriana ny empereur izay nifanesy fitondrana karazany 4 fa Daniel teo foana. Miongana ny ray Daniel leo foana, miongana ny ray Daniel leo foana. Mitsombadika amin'ny parti politika ny mpanao politika miady fa Daniel leo foana satria Andriamanitra ny mametraka azy eo foana. Zavatra mahavariana tia vavaka io rangahy io fa izy io rangahy io dia efa laibany mpanana ozy ny fomba fiteny taloha zay pacte be zany hoe fa manana ny ampy izy zany. Daniel zany tsy mivavaka hoe tsarovy zay amin'ny anina sazy androany, tsy anatin'ny sujet de prière ny Daniel tsony zany. Daniel tsy nangataka hoe mba te ahita volamena, tsy zany tsony satria efa feno eo aminy. Ka inona zany sisa ny ivavahany Daniel? Tsisy. Raha ny azy dia tsisy nina tokony angatahany tsony satria ny toerana misy azy efa mpanapaka, ny vola tsy lany ny fahefana misy ny toerana eo amin'ny fiarahamonina mety tsara, ny fianakaviana faly koa satria manana fianakamisa bien placé, satria tsisy fanenjena tsony zany. Mahavariana nefa ry havana na dia zany ary ny toeram-boninahitra ny ainan'ny Daniel, mbola nivavaka Daniel. Zay no mahatonga le misy fotoana le miteny eto le pasteur hoe ny sekoly maraina, ny talata sekoly mpanasitranana, tsy ho an'ny olona marary ihany. Tsy hoe rehefa marary ianao no mahatsiaro an'Andriamanitra ny fanasitranana, fa rehefa salama ianao mahatsiarova le Andriamanitra nanasitrana sy ny tahiro ny fahasalamanao, tongava fa tsy fanasitranana iny antony tongavanao eo hoe Andriamanitra ny mampangetaetanao. Dia nahavariana ry havana fa Daniel mbola nivavaka, tena nivavaka, tsy tapaka mihitsy mivavaka ataony. Raha mety manongila tsofintsika efa inona ary mba angatahany ao dia ho gagitsika, fa tsisy momba azy tsony satria momba azy efa feno daholo. Ka raha mbola ny mombanao zany no entinao mambavaka dia mety ho avy ny fotoana hitsahatra mivavaka ataonao rehefa ho ataon'Andriamanitra tanteraka izay rehetra mety ho ilainao. Ny antony fotoana ohatr'izao ampatsihevin'Andriamanitra fa tsy eo amin'ny fahafenoan'ny filanao voavaly ny fahafahanao mivavaka, fa na ho avy ary amin'ny fotoana efa tapitra mivaly daholo ny mivavaka ataonao miangavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy mbola mivavahinao amin'izay fotoana izay. Amen. Zay mahatonga antsika mivavaka, tonga ny valim-bavaka. Ina réaction? Tsisy réaction zany. Mbola hoely zany ty resatira tsisy réaction ny atsika. Tonga le valim-bavaka, ina réaction? Vavaka. Ara tsy tonga sodra topoka vavaka, satria tsy avy amin'le zavatra antenainao tonga sy tsy tonga no mahatonga anao manao latety amin'ny tompo. Zay nanao latety tapaka latety. Antanio Jaona mpanao batisa nanao latety izy tamin'i Jesosy. Hozy izy raha Mesia ianao afa ho atao ponja, zay mipirofa Mesia ianao. Toy izy Jesosy mipirofa Mesia foana na ho amponja ary rangahy. Aza terena na afaka anao napirofa Mesia mety ho ao programa akako anao aza mifanery. Tena akaikinao ajanony latety amin'ny tompo hoe ina le latety amin'ny tompo, manery ianao hoe tokony mba eto kosa mampandeha ny tsena io zao tokony mitombo latabatra 4 vao tena mandeha ny tsena. Ozy ny tompo hoe ngotoka hatramin'ny tabouret fa ataoko mandeha ny tsena. Kitanao tsy any amin'le isisianao fa any amin'le hitan'Andriamanitra fa mahasoa ary ho ataony any an'ele izy fa zao raha misy ny tsena saotra Jesosy, tsy misy ny tsena
miokotra n-tsena miroborobo n-tsena ambadika le misaotra Jesosy tonga zoma tonga sabotsy zany izy daholo a alleloia nahafinaritra be mivavolombelona nasehon'Andriamanitra tamin'ny Daniel raha manao enquête tsotsotra dia rehefa tapitra ny sujet de prière ho an'ny tenany mipololotra ho azy ny sujet de prière ho an'ny hafa tena akaikinao a misy fotoana hoe a manaova vavaka ho an'ny hafa hoe zavatra tena tsapaka eo tainkio dia zao a le miresaka amin'Andriamanitra mihitsy ny nahafinaritra ny Daniel dia ohatrany tonga zany Daniel dia tsy ovo toy Andriamanitra hoe ianao anie tsy manan-java-mahory tsy rarahako fa le miresaka aminao mihitsy mahafinaritra dia zareo amin'izay tsika zao aiza misy taona atsika tsy le hiresaka fa rehetra ny temanty eno ny fivavako maheno tsara ianao a misy olona onona da ozy ny baiboly ozy ny tenin'Andriamanitra misy olona nefa feno ny fiainana fa mbola mivavaka hoy Jesosy eo amin'ny Luc 18 ans le niteneniko teo tsy mety ane raha vao tsy mivavaka mandrakarivaka tsireraka e avereny hoe mandeha miaraka amin'Andriamanitra ao anaty vavaka isan'andro isa roatelo mandeha miaraka amin'Andriamanitra ao anaty vavaka isan'andro tian'Andriamanitra ho tratra farany ao anaty vavaka ianao rehefa ho avy izy dia hoana zany pasterinao mantany nao viana le farany zay mahatonga anao asiana mivavaka foana tsy le farany ny fehezinao fa ny vavaka ataonao ny tokony tsy mety mitsahatra ary tsy misy farany intsony maro amin'ny olona ny reraka dia zao ny teneniny hoe tompo reraka fa mba tsy hivavaka nefa Jesosy mampianatra fa rehefa mivavaka ianao dia tsy reraka averiko misy olona reraka dia tsy tafavavaka nefa Jesosy mampianatra fa raha vao sendra reraka mivavaha mihitsy fa ny vavaka ny manala arerahana aoka ny fiainam-bavaka ao maro toerana atonga anao tsy ho karazan'olona mora reraka le resako eto na reraka ara-batana na reraka ara-tsaina na reraka ara-panahy Luc 21:36 dia manambara aminaran'i Jesosy hoe miambena mivavaha mandrakariva mba ahery ianareo tena akaikinao ampaherezin'Andriamanitra ianao a ao anaty vavaka hoe hitanareo a plus ianao miresaka amin'Andriamanitra dia plus ianao tonga saina hoe lany ny heriko dia mampatsiaro Andriamanitra hoe ny herin'ny faherezako tsy mety lany fa maka aty aminahy ny herin'ny faherezan'ny tompo no stock illimité azonao hanovozana amin'ny fotoana rehetra dikan'izay matoa ianao zany milaza hoe lany ny heriko dia adinonao fa misy ao aminy a azo alaina amin'ny fotoana rehetra mivavaha mialohan'ny azy Jesosy vavaka aorianan'ny azy Jesosy vavaka misy fotoana ajanony tampoka ny asa dia lasa izy mivavaka fantatsika fa tsy possible amin'ny fiainantsika raha vao tsy miaina fiombonana amin'Andriamanitra ary izay fiombonana izay dia hiainantsika ao anaty vavaka anankiroa ny resaka eto momba le communion ny fifampiresanao amin'Andriamanitra ary le faharoa communion amin'ny fiankinanao amin'Andriamanitra raha isafidy isika handeha miaraka amin'Andriamanitra ao anaty vavaka dia misafidy isika ny handeha hiankina amin'Andriamanitra tsy mahatoky tena tena akaikinao matoa mandeha amin'ny vavaka hoe a dia mahatoky an'Andriamanitra hoe a tsy mahatoky tena hoe Obolona 28-26 amarana koa azy anaran'i Jesosy izay mahatoky ny fony a dia adala apetrao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra nafaran'izay mahay mandamina ary ianao aza miankina amin'ny fahaizanao mandamina miankina amin'i Jesosy mety manana atoa ianao amin'ny fiainanao mety mahay ianao mety nandalo zavatra tsara be dehibe mety nomen'Andriamanitra cadeau be dehibe aza ankinina amin'ireny ny fanantenanao ny amin'ny hoavinao averenao ao amin'i Jesosy ny fanantenanao ny amin'ny hoavinao raha mandeha ao anaty vavaka zasy ianao dia midika izay fa mandeha isika miankina amin'Andriamanitra fa tsy miankina amin'ny tenantsika ka ty teny androany ity dia miresaka ho amin'ny olona izay mahatsapa ny tenany hoe ohatrany tsisy atao ntsony a pasteur tsisy azo raisina ntsony ny fiainako tsisy antenaina ntsony ny fiainako ho anao zany teny zany satria raha ianao tokoa dia tsisy raisina
fa raha jesosy nyjerena dia misy raisiny be deabe. Zay no mahatonga antsika tsy olona no ilainao fa jesosy no ilainao. Mety misy lalana efa masaka hoe le izy pastera tena efa milamina fa na tsy hivavaka ntsony atsika efa milamina départ amin'ny herinandro ambony. Misy cyclone tampoka dia annulé ny vol. Misy lalàna mivoaka tampoka teny le firenena hoe zay visa mivoaka rehetra taloha ty daty tia dia annulé. Ny teny le olona indray anao ty mpitandramasina hoe rehefa teny nandinika izay dia ale ianao. Tsisy retour sady tsisy loia, alleluia, ale tsy mandray tampoka indray izay. Ka hitanareo a, manjary lasa ho ampiasain'Andriamanitra ny zavatra rehetra amerenana anao iankina aminy raha vao eo ianao no manomboka tsapa hoe efa mety ny rehetra ka na dia tsy hivavaka ntsony ary efa milamina ny lalana. Tsy milamina eo raha tsy eo ny mpandamina, tsy milamina eo raha tsy eo ny fiadanana. Ary Jesosy no sady andriany fiadanana, izy mihitsy ny fiadanana. Mila ny Jesosy ianao mivavah, manana fiainam-bavaka, manana réflexe isaky ny anao zavatra, na zavatra efa mahazatra anao, efa nahitanao fahombiazana azy, manetretena dia mivavah fa afaka hibitsika Andriamanitra nome anao méthode vaovao hiteraka vokatra mihoatra sady tsy misasatra ny tonga dia résultat. Aka io zavatra io tsy maintsy za mihitsy ny makany, dana mivavaka, miverenao amin'ny communion tsara, mety coup de téléphone fotsiny dia mivoaka ny zavatra rehetra. Amin'izay fotoana izay miganye fotoana ianao ary fotoana iny tsy ho anao fa ho an'i Jesosy ahafahanao mampitombo ny fotoana iarahanao aminy. Zay be vavaka ne be valim-bavaka. Zay be vavaka dia ho be valim-bavaka. Ny andraikitsika miplanifie vavaka fa ny andraikitr'Andriamanitra miplanifie valim-bavaka. Tsy voatery ho lalana takatry ny sainao no izoran'Andriamanitra amalinanao. Rehefa avy mivavaka ianao mitsahara fa efa voarainy iny tôt ou tard ozy ny frantsay, na hoela na hoaingan'Andriamanitra mahatoky fa zay efa niraisiny avy aminao anokatra lalana izy ahafahany manatanteraka an'izany rehefa mitoetra mahatoky azy ianao ka tsy miady aminy ary tsy manohatra azy eo ampiandrasana n'le lalana zay afeniny aminao fa hosokafany atoato satria mety ny fonao. Tsy voatery lehetreretinao, tena kekinao, tsy voatery lehetreretinao hoe manana lalana be deabe Andriamanitra hoe amen. Leo hitsangana dia anofafantanantsika hivavaka tompo etika eto anatrehanao ny fiainam-bavako, ny fiainam-piankinako aminao, ampianaro tsy atoky tena fa ampianaro atoky ianao. Asa ratsy vavaka izay dia miresa amin'Andriamanitra ianao, ataovy mavesatra ao anatinao ny atonga anao iombona amin'Andriamanitra, andeha ao anatina fiainam-bavaka, iankina amin'Andriamanitra fa tsy ankina aman'olona, tsy ankina aman-javatra, tsy ankina amin'ny zavatra efa hita amin'ny masonao fa tena iankina tanteraka amin'Andriamanitra. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny teny omenao anay manaitra anay, natao hivavaka izay, natao ho tia vavaka izay. Tsy tokony ho kamo hivavaka, tsy tokony ho manadino vavaka, tokony ho resy lahatra ny vavaka amin'ny fotoana rehetra, satria tsy natao iankina amin'ny tenanay izay voafetra izay ary miovaova, fa natao iankina aminao ilay tsy voafetra sady tsy miova. Ty takarivo tianao ametrahanay ny fonay mba tsy atoky teny izay eo amin'ny androm-piainanay fa hianatra atoky ianao. Ohatra ny vavolombelon'i Daniela hoe tsy zavatra nahorontsony izy sa mbola nivavaka taminao izy. Indraindray izay Jesosy mahamenatra mihitsy satria eo amin'ilay mahoro sy le mahatery sy le banga foana no entinao natrehanao, nefa tokony hanapahatsapahana izay fa le mifampiresaka aminao mihitsy no tena fiainana. Tsarovy ny zanakao rehetra izay tonga eto indray andro any arivo, manome voninahitra anao namaly ny antso tamin'izay fanatrehana tianao ny sehoana teto. Ao Kristy fiovana any anatin'ny fosiny fandraisan-dahatra, atonga indray tsy ho kamo hivavaka, anapahatsapana fa afaka hifampiresaka aminao izay amin'ny fotoana rehetra. Misaotra ny mois de février, avao tananao isaoran'Andriamanitra ny mois de février ray amanontolo izay teo ny tanan'Andriamanitra ny famaofao ny zavatra be deabe, asio fisaorana, asio fankasitrahana. Tsy voatery izay nafinaritra anao no isaoranao, fa le tsy nafinaritra, le tsy nekeny saina, misy zavatra be deabe ohatra ny trangy isaory azy. Omeo voninahitra Andriamanitra fa izy no nitahiry anao.
ny ainao mitombonandro izay iainanao io, ny hery sy tanjaka sy fahasalamana ekaiky mety mbola misy tomombana eo fa azofisorina amin'izao famaranana amin'ny volan'izao, fa mankasitraka n'Andriamanitra ianao, fa matoa ianao mbola tonga eto dia misy programa mbola tsy vita ho vitain'Andriamanitra. Dia tsy mankasitraka sy misaotra anao ho vita androany ny semaine sy ny mois de février, tao ny fanompona, tao ny asa mandrara, tao ny fianarana, tao ny zavatra mifamaofao be dia be. Mankasitraka anao satria ianao dia niay ny vavaka anay, namaly vavaka anay, ny asa teo amin'ny fiainanay, nanampy anay, nanotrona anay, ireo vavolombelona be dia be, anomezana voninahitra anao dia averinay aminao fa anao rery zany mandrakizay amin'aran'i Jesosy. Ao foana tanao dia mety anatrehan'Andriamanitra tompo hiditra amin'ny volana manaraka hiaraka aminao. Tenen'Andriamanitra hiaraka aminao hiaraka aminao anaty vavaka, hiaraka aminao anaty vavaka isan'andro. Ray amin'aran'i Jesosy hamakivaky ny volana vaovao zay, tsy anderery fa hiaraka aminao anatina fiainam-bavaka isan'andro, ao anatina fiainam-piankinana aminao amin'ny zavatra rehetra, hatramin'ny zavatra faran'izay kely sy bitika indrindra ka hatramin'ny zavatra faran'izay goavana indrindra. Ho voninahitra ianao rery ihany amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy venina masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Menaran'i Jesosy amen. Mahazo toerana vetivety ary. Ataontsika mbola hitoy iankoko anatrehan'Andriamanitra. Jesosy io mankasitraka anao zany amin'izany teny fanairanao anay zany Jesosy io, hoe ao anatin'ny zavatra izay atrehanay, ao anatin'ny ady izay lalovanay dia aoka tsy ho reraka izay fa hivavaka na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia tsaro hiresaka aminao foana amin'ny voninahitra ny anaranao Jesosy. Androany tsisy avelanay Jesosy anakana fiankofana eo anatrehanao, ny fiderananao, fa ho anao rery an'ny voninahitra mandrakizay, ho anao ny voninahitra ray masina tsara indrindra, ho anao ny voninahitra Jesosy, ho anao ny voninahitra fany masina tsara sady mpanao ny tsara. Alleluia. Raio tikianao asa dratroianao derao hoanao mandrakizay. Da iaraka mierintsika hoe raio tikanao, asandratrana asandratroiana aza hoe tena ho anao mandrakizay, tena hoana mandrakizay. Asandrata ny tananao aza hoe tena ho anao mandrakizay Jesosy. Jesus eu tiga não. Aleluia. Jesus tiga não. Asa jajurana. Dera wana. Dera wana. Madrakiza.
fa na eo tiana ianao Alleluia. Jesosy, zay Jesosy te hanahaka anao. Zay Jesosy tena hoe te hiomana amin'izany fiakarana izany. Ampianaro zay Jesosy hahita tahaka anao. Mifahendreny zay Jesosy tena hoe mifahendreny zay hianatra anao, hijoro tahaka anao, hiaina tahaka anao, ahafahanay maneho amin'ny mpiara-monina aminay, amin'ny fiainanay anao tanteraka Jesosy. Hijery anao aho tsy atahotra eo, fahitana ahita tony fijerinao. Hijery anao aho fianao no mpamonjy, mifahendrenao anao zay tokony atao. Hijery anao tsy atahotra eo, meu fahitana ahita tony fijerinao. Hijery anao aho fianao no mpamonjy, anao zay tokony atao. Amin'Andriamanitra rehetra utianao aho ilay abingako, utianao aho rivatolampiko amin'andro mpiainako. Amin'Andriamanitra rehetra utianao aho Jesosy.
amin'Andro piainako sy homanja Hallelujah, manzakanitu. Oh, hallelujah, manzakanitu. Amin'Andro piainako sy homanjaky izay. Amin'Andro piainako sy homanjaky izay. Amin'Andro piainako sy homanjaky izay. Zany mihitsy Jesosy tena aokainao ny anjaka ao anatinay isan'andro isan'andro. Mankasitraka anao zay satria mbola nampatsiahanay ihany koa anao androany hoe mila mivavaka foana zay isan'andro isan'andro. Jesosy aoka tena hoe aneo anao ny fotoananay rehetra, aoka aneo anao ny momba anay rehetra. Raha hijery ny masonay, raha mahita ny masonay, aoka Jesosy ahitanao. Raha iaino ny sofinay, aoka iaino ny teninao. Raha mbola miaina izahay Andriamanitra dia aoka ny fofinainao no anatinay, aoka ilay fanainao masina. Raha mbola afaka miteny ny vavanay Jesosy dia aoka hideranay anao. Raha mbola mihetsika ny tananay, aoka Andriamanitra nandratanay ny anaranao. Raha hisainsaina izahay Jesosy aoka Jesosy tena hoe tsy misy afa-tsy anao no sainsainay isan'andro isan'andro. Hivavaka foana izahay Jesosy aoka tsy ho varindriny izahay amin'ny fotoana mbola omenao anay. Aoka Jesosy hifandray lalina aminao foana isan'andro isan'andro. Amen. Ny masoko no ni suficio, alleluia, no ande nessa guida o tenina, ni uruku, fufunai na fiamina, amen. Ni vavaku no idera kwana, alleluia. Ni tanaku no anajata kuana.
andao aversika anambara ny falebiazan'i Jesosy. Alleluia. Ny masoko no ipazinana zany Jesosy ny sofiku manjenezako ireo tenina Jesosy no ny azo fijalianao. Ilay tena tsy nisy endrika sady foana. Ilay tao anaty famaizinana sy adalàna. Tonga zanakao. Aoka tsisy anaisitra ny fitiavanao ponay. Novina. Aoka tsisy asaraka anay amin'ny fitiavanao Jesosy. Aoka feno etaetanao mihoatra isan'andro. Anao ny sitraponao. Tsy ionona amin'izay efa napetraka ao sy no azavainao androany. Fa angetaeta mihoatra
hitombo amin'ny famasinana amin'ny fiainam-bavaka hitombo amin'ny fiombona raha toka mandalo aty izay isan'andro Jesosy dia aoka tsisy feo mafy mihoatra ny feon'ny azo fijalianao hitabatabo am-ponay fa efa vita ny famonjena saotra Jesosy misintona anay fa isaky ny miteny ianao dia manangana ianao isaky ny miteny ianao dia mandrava ozina manapotika ny oziny fahotana androan'izay hiveriny amin'ny azo fijalianao isaintsaina ilay raha nalatsaka ao ireo dia kapoka rehetra Je sais que tu m'aimes, ta sainte présence, elle m'environne à chaque aucun amour n'est plus grand. Non, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Non, non, rien ne peut nous séparer, Seigneur. Tu marches devant moi, Amen. Tu marches devant moi. Tu guides mes pas. Tu guides mes pas. Je sais que ta main me soutient. Oh oui, je sais que tu m'aimes. Oh oui, je sais que tu m'aimes. Que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coule. Aucun amour n'est plus grand. Jésus, tu as gagné. Ta gloire remplit les lieux. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu
sais que tu m'aimes. Oh oui, je sais que je sais que tu m'aimes, Seigneur. Tu t'es donné pour moi, tu es mort sur la croix. Oh, oui, je sais, car je sais, tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu m'aimes, que tu m'aimes. Si tout s'effondrait devant mes yeux, mais tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Oh oui, je sais que tu m'aimes. Oh oui, je sais que tu m'aimes. Alléluia. Teka mafibetsika an Jesosy. Tsy hira fa ilaza vaovao. Ya, anao manao fanatitra ary tsika hanome voninahitra an'Andriamanitra tsika. Amin'izay rehetra amangin'ny tompony fonao, izay rehetra matery ianao a, dia arotsay ao anatin'ny boxina fahafolo-karena na izay sakrifisy fanatitra hoentinao an'Andriamanitra androany. Dia homey voninahitra izy. Amen. Rapitso fotoanantsika amin'ny fito maraina eto amin'ity toerana ity, miaraka misaotra ny tompo indray tsika amin'ny fotoana firaisana latabatra amin'ny tompo amin'ny fito maraina ny fotoanantsika eto Rapitso. Aorinan'ny fotoana eto Rapitso dia misy ny fotoana ho an'ny tanora. Dia efa patsihivonareo zany fotoana ho an'ny tanora Rapitso. Aorinan'ny fotoana ohatra izay koa ny club d'enfant Rapitso maraina aorinan'ny fotoana. Akoatran'izay ho anao izay mety tsy manana fiangonana ho ale rehefa lahady dia tiana mampafantatra anao fa misy vondrom-bavaka maromaro tsika eto Antananarivo dia afaka mandeha mamonjy an'izany tsika. Etsy Antanimena eo amin'ny Salom restaurant amin'ny 7 maraina dia misy fotoana eo any Ambohimanga kely koa misy amin'ny 3 ratolakandro any Ambohitrimanjaka any koa anareo izay mipetraka any amin'ny faritra manodidina rehetra any dia afaka manantona an'izany dia manantona ny tompon'andraikitrynareo manontany ny andinidininy mahakasika an'izay. Raha ohatra ianao zany ka tsy mahita fiangonana leny lahady dia afaka mamonjy an'ireo vondrom-bavaka ireo. Akoatran'izay ny programantsika ny amin'ny herinandro manaraka iny dia ny fotoanan'ny sekoly latsinainy, ny talata, ny alarobia izay anasanantsika ireo fotoana sarobidy ireo satria tena tsara ny miatrika ny fiainana isan'andro miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ary renao mihitsy rehefa mandray tena ianao mandeha mamakivaky tontolo andro dia tsapanao mihitsy manana tena assurance ianao miatrika ny zavatra rehetra satria renao hoe miaraka aminao mandrakarivo Jesosy isan'andro. Latsinaintsika manaraka ny sekoly famahana olana, talata sekoly fanasitranana ary ny alarobia sekoly ho an'ny tokantrano ny fitahim-panahy ny fanambiana toetra dia vonjeo ireo fotoan'ireo araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo aza eritseretina hoe tsisy problème fa za tsy hiakatra latsinainy, aza miandro problème zay vo miakatra hamonjy sekoly. Indraindray tsika mantsy lasa tante amin'izany hoe rehefa mafimafy ny ady zay vao tonga dia hamonjy sekoly latsinainy. Dia ohatr'izay koa hoe rehefa mandalo fotoan-tsarotra amin'ny fahasalamana ianao zay vao mieritreritra hamonjy sekoly fanasitranana. Fa ataovy hoe ny fotoana rehetra isan'andro ilainao no mifankahita amin'i Jesosy amin'ireo fotoana rehetra ireo. Ary ohatran'izay tsy hoe olona tsy milamina tokantrano no mamonjy fotoana larobia fa isan'andro ny fotoananao rehetra ny tokantranonao mila hoentinao amin'Andriamanitra. Akoatr'izay ny zoma tsika miverina eto miaraka misaotra ny tompo ny fotoana
zoma tahaka ny fotoanantsika mazatra amin'ny efatrora tolakandro eto amin'ity toeranyity tainy jesosy tsika rehetra manasanao hitsangana ary injery mitananao dia hivavaka ao amin'ny fanatritsika misaotra makasitraka ray amin'ny anaran' jesosy misaotra ny amin'ny fahafahanay mijoro mitondra ny fanatitra eto anatrianao satria ianao lay nyteny aoka tsy sisy eo foana tsy mitondra fanatitra eo anatriako amin'ity fotoana ity averinay ho anao ny voninahitra misaotra tamin'izay rehetra nytahinao sy nanambinanao ny tsirairay misaotra ny amin'izay rehetra fahasoavana natobaka ao tamin'iny herinandro iny tamin'ny volana rehetra lasa rehetra iny misaotra fa ianao tokoa no mita memboninahitra ny naranao mba hakasitrao ny fanatitra netiny tsirairay avadray tamin'ity androandroanytia fa vokatry ny fo atolotray ho anao ary mihoatra noho izany Andriamanitra ny fanoloran-tenanay ho anao mandrakizay ary ho anao ny fiainanay manontolo mankasitraka memboninahitra ny naranao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Rapitso ao anatin'ny fotoana rapitso tahaka ny fotoana mahazatra antsika isaky ny faran'ny volana dia izay rehetra manana anniversaire nandritra ny volana février dia rapitso ny fotoana hitondranam-bavaka anao tainy Jesosy tompoko. Dao marantsika amin'ny alalan'ny vavaka zavatra anankiroa no voalaza resaka communion tao anatin'ilay vavaka teo le communion voalohany ao anatin'le communion mifampiresaka ianao sy ny tompo dia le faharoa communion miankina tanteraka amin'ny tompo ianao zay anankiroa zay ataontsika vavaka dia tsofina rano ianao dia miravitsika mba tafarava-loha noho ny amin'ny fandaminana sy ny fotoana fa tsy amelantsika aloha tovy vesatra natao fo Jesosy le miresaka aminao mihitsiny sy le miankina aminao inona le izy hoe sandrato ny tananao dia atao vavaka zany ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy saotra fa ianao no mampianatra anay fa ny vavaka ataonay afaka entinay amam-bavaka eto anatrianao miala eto izay anapahatsapahanao amin'ny fiombonana ho karazana zanaka tia mifampiresaka aminao atsapa ny asaribidiny fisinao na tsy hita maso ary miaraka aminay momba anay eo aminay mandraka ariva ary tsy mba mandao anay ary indrindra nanany fiombonana tena miankina aminao tanteraka hatramin'ny zavatra faran'izay kely sy bitika indrindra misaotra fa androany ariva dia voataty eto amin'ny fanatrianao zay tsarovy ny tsiraray avy izay tonga eto zay miatrika ady ianao ny ampandresy azy zay miatrika olana saribahana ny fanatrianao ampy izan'izany koa mety ao anatina fanentainana sy fampahoriana ny diakapoka ny aretanao Jesosy dia fantatray fa mitondra sy miteraka fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy na inona mety ho endriky ny fahaverezan-kevitra sy fahaverezan-tsaina ao aminao ny fahafenoa ny fahendrena ary ianao ny fahendrena Andriamanitra aoka ny fonay ho tafaverina ao amin'ny fifampiresana sy fiankina tanteraka aminao ny anjaranay miasa saina mba hiresaka sy ankina aminao fa ny ambiny rehetra ianao ny mahatateraka izany amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy venina masa sy manakera avy Nazareta amen. Ray sy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka eo fiainanao hitanao ane Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka meanao fiadanana tsofina rano sy tononona vita soa ny mois de février hiditra amin'ny mois de mars ianao miaraka amin'ny fanatren'Andriamanitra miaraka amin'ny tanan'Andriamanitra miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amin'ny famindrapon'Andriamanitra miaraka amin'ny voninahitr'Andriamanitra miaraka amin'ny fiainam-bavaka mamy be iarahanao amin'ny tompo tanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Zareo anao fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo amen dia amen. Teny Jesosy daholo tompoko raha pitsinay fotoana ho an'izay mbola afaka